Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombatsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Dia kafaliana mandrakariva ary no hitsidiana indray ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alady faraiky amin'ny 20 ny volana Aogositra 2024, alady faraiky amin'ny 20 mandavataona taona D. Ny lohahevitra aroson'ny fiangonana ary amin'ity alady ity dia manambara indrindra fa fianakaviana iray eto tany sika ary iray koa any an-danitra. Ny vakiteny telo izay aroson'ny fiangonana no manampy antsika mandrakariva handalina ny finoana mahakasika an'izay hoe fiainana sy ny asarobidin'ny fianakaviana izay eo anivon'ny fampianaran'ny fiangonana. Ka izay mpaminany amin'ny toko 290 andin'ny 7 ka hatramin'ny faraiky amin'ny 20 milaza hoe ny havanareo rehetra dia iverina avy any amin'ny firenena rehetra. Mamarana ny bokin'izay mpaminany ity andalatsoratra masina aroson'ny fiangonana amintsika ity, izay mirakitra ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany nampitondrainy an' Isaia. Dia ny fampidina ny vahoakany eo amin'ny tany nampanantenana azy ireo na ao Jerosalema iverina tsy amin'ny kenatra fa iverina amboninahitra satria iverina amin'ny taingon-tsoavaly ho ihany izay mpaminany eny ambony kalesy amam-pilanjana. Toy ny tondrany zanak'Israely ny fanatitra anaty lovia madio no ampidin'izy Tompo azy ireo amin'ny taniny indray. Izay le hoe fitiavan'Andriamanitra ary tiany iombona ao anatin'izay mahafianakaviana iray izay ny vahoakany. Ny vakiteny faharoa dia ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo toko 12 andin'ny 15 ka hatramin'ny 17 faranana amin'ny andin'ny 1 ka hatramin'ny 17 ilazany hoe izay tiany Tompo no faiziny. Tsy hoe fampianarana vaovao akory ny entin'ity taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ity fa fampatsahivana izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny razan'izy ireo fahiny. Ka eto dia ampatsahivana amin'izy ireo ny famaizana sy ny fanitsina nataon'Andriamanitra tamin'ireto vahoaka jody tany anefitra, ka ilazany fa tsy sanatria hoe tsy fitiavana ny famaizana fa kosa fititianana ny tsara. Marary ny kapoka eo ampiatrehana azy fa kosa hitera-boka-tsoa any aoriana. Eo indrindra ny soratra masina hoe toy ny kapoka marary ny vona miatra nefa tian'Andriamanitra ray hahamasina antsika. Ary ihany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ny zaza tiana tsitsitsiana rotsakazo. Ka io famaizana nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany io profim-pitiavana lavrary ho an'ireto vahoaka ireto. Dia i Jesosy Kristy ao Masindalika toko 17 andin'ny 2 ka hatramin'ny 17 mbola milaza izay asarobidin'ny fitiavan'Andriamanitra ahiray ny fianakaviany any amin'ny fanjakany, ka ilazany hoe izy avy any antsinanana sy avy any andrefa na hipetraka hinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto ary dia tsara ny misarika ny foa mampanantsika satria izay moa ny lohahevitra aroson'ny fiangonana hoe fianakaviana iray sika ety an-tany ary fianakaviana iray ihany koa any an-danitra. Raha ny sitrapon'Andriamanitra tokoa dia izay nohariny hitovy endrika amin'izay moa ny any amin'ny bokin'ny Jenezy. Noharin'Andriamanitra hitovy endrika amin'isika ary dia napetrany eo amin'ny sa nataony hoe Edena na paradisa. Io paradisa izay nametrahan'Andriamanitra ny olombelona tany am-piandohana io ihany koa ny mbola anarana entsika manambara ny fanjakan'Andriamanitra hoe any paradisa. Ka ilay naharian'Andriamanitra antsika hatrany am-piandohana nametrahany tao amin'io sahany Edena io, dia izay ny mbola faniriana lalina ao am-pon'Andriamanitra ny ampiombona ny olombelona rehetra aminy any amin'ny fanjakany. Kanefa nambaran'i Jesosy mandrakariva tsy manery fa safidy. Ka eto no isariana ny saintsika ity tao hoe tantara mety ahafahantsika manakatra n'izay hoe mbola hitoetra ve izay fanirian'Andriamanitra fianakaviana iray nohariny tety ambonin'ny tany sika olombelona hitovy endrika aminy, ka ho fianakaviana iray ihany koa any amin'ny fanjakany. Ka mba ho azo ny saintsika eritreretina ve misy olona mpanan-karena anankiray nametraka afatra tamin'ny taranany sy ny fianakaviany manontolo, ka nilazany hoe rehefa maty dia ampiarao amiko avokoa ny areko rehetra.
hafatry ny maty moa io ka notanterahany fianakaviana arak'izay teny nambarany. Tonga tokoa ary ny fotoana nahafatesany ty lehilahy mpanan-karena iray. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa tonga ny fotoana fandevenana dia nanomana ny vata ametrahana azy ny mpianakavy. Teo ny nanomboka ny fahasairanana. Inona avy ary no ampiarahana aminy aloha ampidirana azy ao anatin'ny vata. Sahirana ny sain'ny be sy ny maro. Vita ihany iny fa rehefa nentina nakeny amin'ny fahasandrazana. Ny fahasandrazana moa dia ilay ambarany fomba fitenenana hoe malagasy velona iray trano maty ray fasana dia nentina nakeo amin'ny fahasandrazana. Rehefa tonga teo novoana ny varavarana izay vato milevina anaty tany. Nalana ny vato, nisokafana, misy lozoka kely midina makany ambanin'ny tany. Io ny toerana ametrahana an'ity mpanan-karena izay nodimandry. Rehefa tonga teo nijerevana reto arena izay ampanarahana azy, tsy nisy tafiditra na ny kely azy. Inona no fanapahan-kevitra ny ray sy ny fianakaviana? Hatria tsy maintsy tanterahana ny afatry ny maty, eo ny fahasahiran-tsaina. Ny azo natao dia nandavaka lavaka teo anilan'ny fasana dia natao lehibe ka dia natao tao ity mpanan-karena sy ny hareny rehetra izay nafatra farany ampanarahana azy. Inona no tiana hambara? Deniny tety ambonin'ny tany rehefa niatrika ny fandevenana ity lehilahy mpanan-karena araka ny afatra izay napetrany, fahasahiranana no nitranga. Ary tsy afaka intsony ny ray taolam-balo tamin'ireo razana efa nilolalana azy no io fanapahan-kevitra ny raisin'io. Saritsary ihany zany hanampy antsika andalina misimisy koa ny finoana. Fa na dia mbola ety an-tany aza dia izay ny fahasahiranana sy fahasarotana ho an'izay miakina amin'ny arena tsy tafaray intsony amin'ireo razana sy ny fianakaviana efa nilolalana. Maiky mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ka mitaonantsika ary ny fampianarany fiangonana araka ny voalaza ny taratasy ho an'ny kristianina Hebrio tamin'ny alahady lasa teo. Tahaka ny mpifanala azakazaka isika. Ka reo anatanteraka ny fifanalana azakazaka na ny fanatanjahantena dia manao ny famolahan-tena isan-karazany, ny fifadiana na ny hanina na ny fisotro na ireo filana isan-karazany mba hanana ny fahasalamana hoentina miatrika ny fiazakazahana. Rehefa tonga nefa ny fiazakazahana dia mbola ny akanjo faran'izay maivana no entina miatrika ny fifaninanana mba ahatratrarana ny tanjona azahoana ny loka. Izay no endrim-piainan'olombelona. Fa raha izay aza ilay medaly kely imatimatesana amin'ny fanatanjahantena moa tsy ambony lavitra noho izany ve ny fanjakan'Andriamanitra. Ka mampianatra antsika ireo olo-masina, anisan'ny fitaratra amin'izany masimba fiterezin'i Jesosy zazakely ilay nilaza fa tiako mba ho maivana ny fotoana ahafatesako ka mba ho tafiditra amin'ny varavarana ety io. Ary tamin'izay no nanambarany fa io varavarana io raha nisy soratra eo amin'ny fidirana dia ny hoe varavaran'ny fitiavana. Ary ny tian'Andriamanitra hoentintsika ny fitafiana hoentina miditra ao amin'ny fanjakana io dia ny fanjakan'ny fiainantsika ny fitiavana. Ja dia lay fianakavian'Andriamanitra, fitiavana ny nahariany azy, fitiavana ny namonjeny azy, ary fitiavana ihany koa no hitsarana amin'ny andro farany. Io no angatahantsika isan'andro amin'Andriamanitra mba hitoetra ao am-pontsika, mba ho fianakaviana iray tokoa isika ety an-tany ary ho fianakaviana iray any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Hitsodra sy hitsimbana antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Iray, ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samiten'Andriamanitra ary.